Filomarika Ravalomanana tany Anjozorobe, aza matahotra ary malagasy fa manana vahaolana ao. Taoriany vondrona Eoropeanina sy ny mpanohitra, resy lahatra ny amin'ny fikonan-dom-pirenena sy ny fanovana ny lalam-pifidianana ny HCDDED. Tompon-dakana Afrika taranjatolona any Maroc, miditra ny federasiona tsy misy tohana avy amin'ny fanjakana. Alakamisy 7 Mey taona 2024 manatitra ny arabatombo kilasy tongovavy tonga soa indray ato anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny NBS. Manasanao ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao ny raharam-pirenena avy hatrany ny tafasiniona tamin'ny mponina tao Anjozorobe ny Filomarika Ravalomanana androany. Vahoaka maro feno hafaliana no nitsena azy nandritra izany ary tsy nanaiky raha tsy nitafa tamin'izy ireo ity ray aman-dreny malagasy ity. Tany an-toerana Germain Menjanary sy Mano Randriamalala. Tahaka izao no fitsenan'ny vahoaka tao Anjozorobe any Filomarika Ravalomanana. Hafaliana tanteraka nitazana tamin'ireto vahoaka ireto. Isan'ny foto-drafitra sagoavana izay naorina tamin'ny fotoana izay nitondran'ny Filomarika Ravalomanana tao Anjozorobe ny tsena ao an-toerana. Nitsidika ity toerana ity ny tenany androany. Mbola mijoro tsara. Ity dian-tanany tamin'ny fotoana izay nitondrany ho an'ny Madagasikara ity 70 taona lasa izay. Toy izao no fitsenan'ireo mpivarotra azy tao amin'io tsena io. Nitafasindresaka tamin'ireo mpivarotra ireto ny Filomarika Ravalomanana. Teo ihany koa moa ireo izay nitaraina taminy nandritra ny fiantsenany ka nomeny izay nilainy. Naseho ny faray aman-dreniny malagasy izy ka afaka mijery sy mitondra vahaolana ho an'ny firenena iray manontolo ao anatin'ny fotoana fohy. Taoriany fitsidiany io tsena io dia toy izao no hamaro ny vahoaka ny andry azy teo ambavahadin'ny tsena. Ny fanandrifo tamin'ny fanaovam-bakisiny ho an'ny zazakely tao an-toerana izany ka nitondra ny teny fanentanana momba izany ny Filomarika Ravalomanana. Ay vareo zao tena raha ty hatramin'izao nareo voalohany. Hitako voalohany nareo fa toizy izy. Dia faharoa fanentanana fanaovana vaksiny ny ankizy. Satria ireo zanakitsika ireo voatsabo lasa mandany vola be, lasa mabe raha be. Noho izany dia zao izy dia karakara momba an'izany polio zany.
satria tokony tsy hisy tsony io a nikotrotroko vaksiny nikotrotroko de vaksiny covid ainareo le izy de aloha manao vaksiny fa rehefa manao vaksiny a na vony le iny ara mba tsy lasa manaova ezaka tsisy fetraikany iny ny olona rehetra eran-tany tsy maintsy manao an'iny dolo ny eran-tany a de efa fina ty amitsika sady iny tsy antoavam-bolana iny fetohan'ny zareo e teo zao nisy valoetsina rina fotsiny satria tapitra ny datany za zao fintelo nanao loatsika manao vaksina de raha ohatra raha ifindran'ny sasany a de afaka ihany ka de zay akivy mihitsy anareo amin'ny fiainana fa ho avy tsika ho avy dady amaolana ny zavatra manareo fa aveo ho avy dady mbola ho avy fa aza matahotra aloha ataotsika zay ampandrosoana ny tantsaha ataotsika zay sy ny fambolena sy ny fiarovana ny herisetra ny sasany renyle dalo sy ny sécurité reny tomefy olona zay rehetra ny lalovany nindrindra ity fotoana ity mitamberina ao an-tsain'ny maro ny asa vitany tao an-toerana sy ny teto amin'ny firenena afa raha samy mpitondra teto amin'ny firenena ny Filomary Karavalomanana ho hiatrany ny antsoantsony ireo mponina. Tsy takona fenina intsony afaliany vahoaka tao Anjozorobe androany raha nahita mivantana indray ny Filomary Karavalomanana nandritra ny fitsidihana izay nataony io. Teny mivoaka matetika tamin'ireo vahoaka ireo ny fahasamihafan'ny fiainana tamin'ny fotoana izay isany tondran'ny firenena mbola afy Filomary Karavalomanana io ho ireto mponina ireto fanatsiatsiana. Faly tanteraka amin'ny fonay ary faly tanteraka amin'ny foko tena reraka be zany ny vahoaka malagasy ray manontolo ao anatin'ny fampandrosoana indrindrindrindra ao anatin'ny fandriam-pahalemana tena tsy milama mihitsy indrindra ty district Anjorobe ty noho zany de faly zay tonga ty izy manentana sy mikarakara-nay zay ny hafalianay bakabe nampiavaka ny Anjorobe tamin'ny toerana firenena de tsy ambany zavatra na tamin'ny fambolena na tamin'ny fompiana na tamin'ny fandriam-pahalemana indrindrindrindra de hitanay izy niavaka tamin'izay zay ny niavaka taminy fa am'izao miravoravo tanana ny olona fa sateraka tsony satria anisany amin'ny matory zay ny tena kabetsahany vahoaka ty Anjorobe n'izao fotoana zao ary teto zany zay mbola manoana président zany no agente izy mitondra teto fa ndimo teo a président na mpiadina ny firenena ty indrindra resaka fandriam-pahalemana tena nandro fahazay ny vahoaka malagasy saotra n'Andriamanitra lehibe noho ny fahatongavany Ravalomanana teto amin'ny district Anjorobe izay nanentana amin'ny vahoaka fampandrosoana ho an'izao firenenantsika izao. Faly zahay satria betsaka ny asa vitany teo anatrehan'ny vahoaka tamin'izy nitondra firenena. Mamelona fanantenana aloha mikabariny dia zay ihany. Ina tena tsarovanao anazy tamin'izy nitondra firenena? Nanana fandriam-pahalemana milamina mety daholo vidim-bokatra sy ny sisa. Nandeha tsara ny fianaran'ny ankizy. Atao ny fionana tamin'ireo vahoaka tao Anjozorobe iny dia nisy ny fionana manokana izay izy nataon'ny Filomary Karavalomanana tamin'ireo mpikatroka tsika i Madagasikara. No mafisy nandritra izany fa manana vahaolana ho an'ny firenena izy satria fantan'ny olana mahazo ny malagasy ankehitriny. Germano Menjanary sy Manofy Andriamalala no mitatitra amintsika izay vaovao izay. Zavatra efatra tsy maintsy ataotsika. Voalohany aloha tsy maintsy ataotsika zay anampianan'ireo tantsareo amin'ny fitaovana entin'ny miasa. Inona fitaovana entin'ny miasa? Ao mampiasa omby izy de tsy maintsy arovana zany amin'ny sécurité satria be mpangalatr'omby. Tsy maintsy ampiana ny tantsaha famoahana ny vokatra satria na mamokatra ary izy ka tsy voavoaka le vokatra tsy lany ray andro le zavatra vitany eo. Zany zany tsy maintsy amboarina ny lalana mba ahafaha mamoaka ny vokatra. Misasa mbo milaza hoe mahalala ny tantsaha fa zany tena tantsaha mihitsy mahalala an'le fiainana. Mahalala azy tsara dia mifanaja. Zay le sotoavina. Zay le tsy manazimbazimba fanaon'ny sasany. Tsy hoe miminy foana tsika koa sana tiaviny vava fa manaraka tsara zay volotany ihany. Mahalala tsara mihitsy hoe inona ny tena ilainareo reo mijery areo. Zay ny tonga azy hoe nene président tsy mety zay ny tonga nafarana le kibota be avy any Japon tam'izany. De tam'izany napiny izy mividy tsy nantavana taxi tsy navana ny tonga de mena kibota daholo. Voazo ndray koa nefa le kibota de vokatra nataony. Nividy tafan'izy daholo izy na ataony tafan'izy daholo ny trano any Ambatondrazaka. Zao izy mampalahelo izy ihany zao am'izao fotoana zao. Na tsisy ny satria ratsy le tohadrano. Io zany tsy maintsy karakara be ny rano. Rano, nininy.
tsy maintsy manao damina le tsy fantatra lasasana fa tsika mahay azy. Ivadika lafim-baovao hafa kosa isika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Miombon-kevitra ny amin'ny hanovana ny lalam-pifidianana eto Madagasikara ihany koa ny HCDDUD. Ankoatra izay dia tena ilaina ny concertation nationale na ny fikoanan-dom-pirenena mialoha ny fifidianana ho hiatran'izy ireo. Asin'Andriamalala sy Toky Ramarila. Taorian'ny tsindry nataon'ny vondrona Europeana sy ny antsomatso ny mpanohitra tarihan'ny Filomary Karavalomanana ny amin'ny tokony isi ny fikoanan-doam-pirenena sy fanovana ny lalam-pifidianana dia resy lahatra ihany koa androany ny filan-kevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tantandalana na ny HCDDUD ny amin'ny tokony irisona amin'izay fikoanan-doam-pirenena sy fanovana ny lalam-pifidianana izay. Misy andihan'olona maro mantsy ao anatin'ny fitondrana no efa tsy mifantoka intsony amin'ny asany fa efa variana amin'ny fampielezan-kevitra sy ny fifidianana sahady. Samy tompo Madagasikara antsika, na ny mpitondra na ny hoentina na ny mpanohitra, ka inona le anaovana zay le fionan-dozana zavatra misy de zao akaiky ny fifidianana. Rehefa akaiky ny fifidianana dia marobe ny zavatra mandeha ao anatin'izay. Eo ny le olona sasany nefa tsy mifantoka amin'ny asa antsony fa mifantoka amin'ny fifidianana. De vokatra zay aloha voalohany dia miteraka ny tsy fandripahalemana, satria le olona tokony anao ny fampandripahalemana de tsy manao izy satria efa mifantoka amin'ny fifidianana. Tsy vita mitandro filaminana rery mikasika ny fandripahalemana, fa eo koa zany ny olom-boafidy sy ny olom-botendra ny amin'ny faritra zay misy azy any miary misala aminy, ka milasa izy dia lasa zay ny zavatra misy anankiray voalohany zay. Ny faharoa dia mandeha zany ny efa misy sy matoky sahady ny rafi-tantanana ny fifidianana. Zay mahatonga ny olona teny andao anao fandinina antsika mikasika ny fifidianana zay ho avy mba tsy hisiny korotana amin'ny fifidianana. Ny fifidianana dia fanehoana avy hatrany ny mahademokraty ny demokraty, satria tsika mifidy republikanina atsika fa tsy mifidy ny royaume. Dikan'izay ajantsika ny fandimbiasam-pahefana ny mpitondrana ao anatin'ny filaminana, tsy tokony misy korotana intsony tsy zakatsika zany. Hitantaratra mantsy fa efa miroso amin'ny fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana ny mpitondra ankehitriny, mampiasa ny fahefa-panjakana eo am-pelantanan'izy ireo sy ny mpiaradia aminy. Fitokana netsy fitokana ny roa izay no ataon'ny Andry Rajoelina eritaona mialohan'ny fifidianana, ary ny tena mahatsikaiky ny mpanara-baovao dia vola be mihoatra ny tetibidin'izay zavatra tokanany ny vola lan'ny fanjakana ho an'ireo mpiaradia amin'ny Andry Rajoelina. Hatramin'izay tsy hita izay nataony ity farany, kanefa amin'izao eritaona mialohan'ny fifidianana izao dia indro fa manomboka mifo amin'ny torimasony ity farany. Fihetsika izay heveriny maro fa fampiasana ny fahefa-panjakana amin'ny fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana. Zay ny mahatonga atsika ny teny foana hatrizay hoe avozina ny code électoral mba ahafahany mamaritra hoe manomboka oviana ny mahazo manao propagande ny olona, manomboka oviana firy ny vola tokony azo atosaka amin'ny fifidianana. Zay ny mahatonga atsika miverimberina amin'izay. Mbola angatantsika koa any amin'ny fifidianana, zay olona tratra manao osika amin'ny fifidianana tokony misy lalàna enitra mahazo azy. Arak'izany dia andrasana ny valiteny sy ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana ny amin'ny fikoanan-doam-pirenena sy ny fanovana ny lalam-pifidianana izay. Fikoanan-doam-pirenena andraisan'ny rehetra anjara no andrasan'ny rehetra fa tsy kisarisarina fikoanan-doam-pirenena indray no kasain'ny mpitondra atao. Faniakianko androany vomiera filan-kevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tany tandalana na ny HCDDUD fa tena memitra ny demokrasia eto Madagasikara. Antony Tamaso no nilazan'izy ireo izany tamin'ny mpanao gazety ho an'ny androany. Asin'Andriamalala sy Toky Ramarlatrany. Avy alao ny olom-pirenena tsirairay avy ivezivezy ankalalahana eraky Madagasikara hoy nambaran'ny filohan'ny filan-kevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tany tandalana androany. Eritaona mialohan'ny fifidianana sika zao, miatra ny mpanohitra sy ny lehibe ny mpanohitra ny Atsonjay sy ny Ramatahora ary sakatsakana maro isan-karazany. Satinony amin'izany zao ity nitranga tamin'ny Filomary Karavalomanana tany Soavinandriana ny Alahady lasa teo iny raha andeha hamonjy fiangonana andeha hivavaka ity lehibe ny mpanohitra ity.
tsy manahaka anareo tsy andefa manao tatitra amin'ny lehibe anao hoe nandalo zay la miaritra kely fotsiny aloha tsy fantatra mihitsy zany izy sa hoe miteny fotsiny hoe mandalo izy dia zay fotsiny. Tsy vao izao no nisy ny sakatsakana niatra tamin'ny filoha Marc Ravalomanana fa matetika isak'izay tany alehany dia hitrangany sakana toy ireny. Ny tranga tahaka ireny no natonga ny filan-kevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tany-tandalana nampahatsiahy ny lalàna. Droit universel droit de l'homme dia afaka nivezivezy manerana Madagasikara tsika tsy rairay avy. Raha sanatrika misy raha mpitsarana mahazo azy dia tsy afaka izy ka noho izany tokony tsy asiana restriction ho an'ny citoyen tsirairay avy nivezivezy an'ity Madagasikara tsika ty. Afaka mandery, afaka raha ohatrin'ny mampiaya dia asiofana raha maso tsy voatery sakanana izy arahana maso akaiky zay mifihetsiny mba tsy hanao na hanao korotana ny internationaly fa mahafaka mivezivezy ny citoyen tsirairay ny olo pirenena tsirairay ankoatra ny olo voasazy. Raha ataondray ny tompomaso sy rehefa tena fakafakaina ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia hita mibaribary tsy takona afenina fa miembotra demokrasia eto Madagasikara. Fiamorana demokrasia satria tsy ahafahan'ny olona mivezivezy amin'ny olona olo-pirenena. Fiamorana demokrasia satria misy le olona lonolono politika dia larona ny zavatra ohatrany hoe any amin'ny correctionnel any amin'ny fisarana zany dia larona lalàna mameny iny tadiaviny zavatra tsy metimety tany amin'ny tany dia migadra le olona avy eo. Pratika efa taloha zany oka tsy ho hisy tsony amin'izao fotoana zao. Lasa manao revanche politique atsika amin'izao contexte zao. Tsy tokony ho hisy zany satria ankatoka ny fifidianana tsika ary ny demokrasia tsika niemotra tsikelikely tao anatin'izany. Nandritra ny famoahany HCDDET ny boky mitondra ny lohateny hoe demokrasia moa no nilazany filohan'ity filan-kevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tany-tandalana izany tamin'ity andro an'ity. Fa manaitra ny fitondram-panjakana manoloana ireo fanamboaran-dalana ao amin'ny boriboritany faharoa ny solombavam-bahoaka ao an-toerana voafito tamin'ny anarany Antokotiko Madagasikara. Vola be ny lany kanefa misy tsy maharitra akory ny fotodrafitrasa hoy ny ambarany. Tokony ho tanterana araka ny fentitra ny asa atao fa tsy atao ambava fotsiny hoy hatrany ny fanazavana. Mitatitra izay vaovao izay avitra solondraibe eo amin'ny sary sy rindran-tsariny Mathieu Princy. Farafahakeliny fanondroany namboarina ny lalana mampitohy any Ambohiposy Ambatoroka, lalana izay matetika hitaraina ny mpampiasa lalana amin'ny faharatsiny. Antony mahatonga ny fahasimbana izay saika nanimba ny lalana amin'ny ankapobeny eto Andrenivohitra sy ireo lalam-pirenena maro mihitsy ny fisian'ny rano mandalo eo aminy. Raha ny tazana dia tsy anaty kajikajy mihitsy ny fametrahana na ny fanavaozana ireo fatsin-drano izay hampinga lehibe mampateza ny lalana. Toy ity etsan-dohany mandriseza ity izay mampijaly ny manodidina rehetra rehefa fotoam-pahavaratra. Tsy izay ihany fa olana mipetraka ihany koa ny fisian'ity tobi-pako lehibe iray ity izay manamorona ny lakan-drano natao hivoahan'ny rano kanefa tsy misy mpikarakara. Dia raha ny tena izy zany izao le fokotany tokony andraindraikitra sy ny mpanao lalana. Fa raha nisy raha tsy voazera le tata tokony tsy hanao ohatr'izao izy io. Ary izay tsy afaka hiroboka amin'ny raha mipotaka be satria tsy vaky tavango sy ohatr'izany. Miboty tompoko izao miboty anaovanay tsy hiditraminy mihitsy izay. Ny fiantraikany iny efa izao tsoriko anao raha sanatria ny fiantraikany tonga dia hitoby daholo le fako. Dia lasa any ambany any daholo io fako io dia lasa fahavretana ny any ambany any amin'izao. Miakatra ny rano atra amin'ity zany ny rano be tonga dia lasa miparitaka any amin'ny arabe ny fako ohatr'izany. Tsy tokony ataoko totoa ny fanamboarana ny lalana hoy ny solombavam-bahoaka ny boriboritany faharoa. Manana olona afaka manao tombana amin'izany ny fitondram-panjakana kanefa toa inona tsy jereny izany ka lasa miteraka fandaniam-poana ny volam-panjakana ka hanairana ireo mpitondra. Fa maninona lahy misy ingénieur misy ao ministère-ny travaux publics ao fa maninona dia ny ekena satria napotika lalana iny miakatra midina makany andohan'ny anto iny makany ambolokalina dia ohatran'izay koa lalana midina makany amin'ny fidinana makany andohamantry iziny tompoko dia tena rano be da be napotika le lalana eo. Dia maninona lahy alohan'ny anaovana lalana satria volam-panjakana fatako ny kohan'ny lalana ny goudron amina million. Dia tsy arivo ange izy eo fa mbola hiverina tsy aperitaona andreo dia potika tsy namboarina aloha ny évacuation
dia izay vao namboarina ny lalana fa dia tena ohatrany teo aloha hoe marary ny tanana dia nitambizina fotsiny fa tsy naky fotony rehefa manao zavatra tsika atao firenentsika mba ataovy manaraka le dradradradratsika hoe manaraka manara-penitra nefa le izy rehefa nytenisy ohatra anarany fotsiny fa tsy manaraka amin'io. Fahazarana sy fomba fanao mamoehatra ataon'ny fitondrana Andry Rajoelina sisa milaza hoe manara-penitra kanefa izay rehetra natao toa tsy maharitra avokoa. Maika amin'ny fisehosehoana fotsiny ihany ka lasa manao asaky totoa ny fitondrana raha tsy ilaza fotsiny ireo kianja sy sekoly maro efa simba sahady. Lasa paikady angalana ny fony vahoaka ny fanaovana fotodrafitrasa eto sy eroa kanefa ny fotodrafitrasa atao isehosehoana tsy manaraka ny fenitra akory. Lohahevitra maro mikasika ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny no novelabelarina tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany. Isan'izany ny firesahan'ireo tokofitaka sy fampanantenana vaovao nataon'ny filoham-pirenena indray. Teo ihany koa ny firesahana ny olana mejady amin'ireo mponina any amin'ny faritra Atsimo-Nosy. Mialy Rarinombana, Toky Ramarolahy. Ny fampanantenana natao tamin'ny taona 2024 tsy vita, neo asesika ihany. Tsy latsaky ny fito indray ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny fandarana amina gazety mpiseho isan'andro iray mikasika ny vahaolana ara-tsosialin'ny vahoaka malagasy. Anisan'izany ny fampitomboana sy ny fandraisana mpampianatra firama maherin'ny 3 alina ao anatin'ny herintaona. Eo ihany koa ny fampitomboana ny sambam-piofanana isan-karazany natao ho an'ny tanora, ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo izay efa ela no nandrenesana azy. Eo ihany koa ny fanaovana ny fikaonan-doha nasionaly mialohan'ny 9 Jona mikasika ny tsy fahampiana ara-tsakafo. Ny tena mahazendana dia ny filazana hanampy fiaramanidina ho an'ny orinasa ery Madagasikara izay lasa Madagascar Airlines amin'izao fotoana izao. Mbola ny vahaolana 10 taona lasa nentiny ity fitondrana ity tamin'izany fotoana ihany no izy iry hanaovana ny drafim-panarenana ity orinasa mpitaterana bagabaka ity. Raha tsy haivina tokoa mantsy, efa nividy fiaramanidina Airbus ity fitondrana ity 10 taona lasa izay, saingy tsy nahazoana tombony fa nampitombony olana efa nisy aza izany. Azo lazaina hoe annonce ity tena hoe vaovao ilay hoe ho ampiana ny fiaramanidina miasa ao. Mikasa hamerina indray ilay nandrakandramana 10 taona lasa. Ka napotika ny Hermady. Ka nahatonga zao fampitehan'ny Hermady tonga hatramin'ny endrika mitady ivarotana azy anaovana varoboban'ny Hermady zao. Dia mbola izay ihany ny tiana ho andrakandramana, izay andrany izay ihany ny tiana ho averina, tiana hamafisina amin'izao fitadiavana drafitra fanarenana ny Air Madagasikara izao. Raha ny tena marina manana endrika fampanantenana vaovao le izy. Fa ilay zavatra lazaina, ilay votoatin'le resaka efa nyteo ihany niverina ho fomba fitenin'ny ankizy ary efa fantatra fa efa tsy nahavahan'le olana. Fa dia mbola izay no aroson'ilay fitondram-panjakana. Ankoatra izay, mpanao politika iray avy amin'ny faritra Atsimo-Nosy ihany koa no nivahiny tao anatin'ny fandaharana androany. Ankoatra ny Kere izay efa mandripaka ireo mponina ny toerana, mbola misedra olana hafa ary olana goavana ihany koa ireto farany. Tsy milamina ny tany, ny omby any aminay Atsimo ny tapotra, ny trondro tabo, alainy sinoa, sambo firy mirenireny ao Toliara ozy nareo, sambo ny sinoa firy. Zao rangato trondro any Toliara lafo be tena fa tsy azo vidina, ka any afovoany lavitra be any izy zay vao mahazo. Fa potika ny any Atsimo zay maty ny Kere any, tsisy fidiram-bola, tsisy usine any aminay any, ny usine maty, ny lalana mba hivezivezena miasimba, ny ranomasina amidiny zareo, sisy ny ranomasiny malagasy vidiny vazaha iny. Zany mamboatra hotely zareo dia faritany ny ranomasina iny tsy azo idirany malagasy. Mahamenatra ny hoe ny Antandroy mandeha mifindra makany Dego, makany Mazenga, nefa tanàna io vazaha ny fanjakana. Vaovao afa tanteraka kosa indray mbola sarotra ny ady miandry amin'ny fanelezana vaovao tsy marina ka mety ampikorotana ny fiarahamonina eto amintsika. Isan'ny mampivelatra sy mampitombo izany ny tsy fifehezana ny tambazotra antserasera sy ny aterineto. Manana adidy sy andraikitra amin'ny fanenana izany ny mpanao gazety amin'ny famarinana ny vaovao sy ny fanadiadiana ary indrindra ihany koa ireo olom-pirenena tsirairay avy. Nanao ny fanadiadiana avitra Solondraibe eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Ny mpanao gazety no isampinga fototra mampita ny vaovao an'ny olom-pirenena tsirairay, na izany gazety antsoratra, na amin'ny onjam-peo, na amin'ny fahitalavitra. Olana goavana mipetraka nefa ankehitriny ny fisian'ny tambazotra tserasera sy ny internet izay endrika vaovao sy aingana ifampiresahana sy ampitana vaovao.
mazana nefa izy ireny tsy manao fanamarinana na fanadiadiana akory ka miteraka lafin-javatra ratsy maro. Mora mironany amin'ireny ny olom-pirenena ka antony mahazava-dehibe ny tokony iresahana ny fanelezana ny vaovao tsy marina. Noho izay firoborobon'ny fiparitahan'ny vaovao izay dia tsy fantatra intsony mazana hoe aiza ny vaovao marina sy azo antoka, dia ny eo amin'izay toe-javatra izay no ilaina fanavahana tsara, indrindra moa izany ho an'ny mpanao gazety izay ny asany voalohany indrindra dia ny manamarina ny vaovao alohan'ny anaparitahana an'izany any amin'ny olom-pirenena, mba ahafahana mahita ny hevitra hoe inona no fomba iadiana amin'io toe-javatra iray misy io izany, satria efa miankina be amin'ny fiparitahan'ny vaovao ny fiainan'ny olom-pirenena tsirairay avy, ka raha vaovao diso tsy marina no omena anazy dia fanapahan-kevitra diso sy mety tsy marina ihany koa no ampiarany an'izay vaovao azony izay. Mbola sarotra ny fifehezana ny tambazotra-tserasera raha ho antsika manokana, ka mila andrehetra mandray andraikitra sy tonga saina amin'ny tsy tokony anaparitahana vaovao tsy mari-pototra. Mbola mpiara-monina ilay izy, izany hoe ilaina ny fandraisana andraikitra ny tsirairay, na nareo mpanao gazety na ny tompony aina manjery na ny olom-pirenena tsirairay avy na ihany koa ireo tompony tambazotra sosialy, izany izay rahantsika mahalala ny Facebook sy ny Twitter sy ny sisa. Fiarahamientana izany ilay izy, tsy vitany fotsiny hoe ny mpanao lalàna no ametraka lalàna dia nefa ny tsisy fitaizana na fanabeazana ohatra miaraka amin'izay tokony andraiketan'ny firaisamonim-pirenena ohatra. Milanja andraikitra lehibe araka izany ny mpanao gazety sy ireo rehetra misehatra amin'ny haino vaky jery. Hitanina ihany koa ny rehetra mba hanaja ny asa fanaovan-gazety ka hitandrina sy ho maila amin'ny fanapariahana vaovao eny anivon'ny tambazotra-tserasera, satria ny vaovao nisany mitaiza sy manolokolo ary mampianatra ny fiarahamonina misy eto amintsika. Pejiny sosialy nilaza ny fikambanana mpiainy zaza UNICEF fa mety isedra olana aoriana kely ny fahitana sakafo ho an'ireo ankizy hiarany tsy fanjaridy sakafo any Atsimo nosy noho ny ady ao Ukraine. Mialafo ny vidin'entana ka izay no mety hiteraka olana raha ny fanazavana. Ravorazafy mahena sy Andry Rakotomalala. Izy fiakarana hatramin'ny 9,100 ny vidin'ireo sakafo natokana ho an'ny zaza sy ny ankizy hatratra ny tsy fanjaridy sakafo ny UNICEF avokatry ny ady ao Ukraine. Miabetsaka nefa ny filana maneran-tany atony eto Madagasikara noho ny fahantrana. Ankoatra ny fahavitsin'ireo karazana sakafo ireo, ahina ihany koa ny famatsiana raboly ity sehatra ity ho hiatrany tatry ny UNICEF. Raha ny eto Madagasikara manokana, mandinina ny $7,700 tapitrisa no ilaina ao anatin'ny 4 taona, ka ny $770 tapitrisa amin'izany dia atokana ho an'ireo zaza tratra ny tsy fanjaridy sakafo mahery vaika. Azara raha ny $5,100 ny vola ilaina nefa no misy amin'izao fotoana izao. Raha ny tonta anisan'ny voaka farany, ny 100 ny zaza latsaka ny 5 taona no tratra ny tsy fanjaridy sakafo mahery vaika eto amintsika. Ny taona 2024, 2,7 isany ankizy naray maso akaiky ary 4 isa izany ny taon-dasa avokatry ny keretany Atsimo nosy. Tsy nitondra vahaolana na kely ho an'ireo malagasy ny Atsimo aza ny fitadiavana fanampinana atao mitondra fanjakana. Tsy nazava raha teo ny fitantanana izany izay nampametra-panontaniana ny maro hatramin'ny sehatra iraisam-pirenena. Vaovao ny tranga mpiara-monina ny CC sy ny tranga nalozam-pifamoivoizana nataona fiarana ihany koa kodiaran-droa atao anaty ny 2 andro monja olona 5 no fantatra fanamony ainy ankoatra ireo anaratra mafy vokatra izany. Angom-baovao ny Ravorazafy mahena sy Andry Rakotomalala. Teto Andrenivohitra no nahitana tranga nalozam-pifamoivoizana ny CC ho an'ny omaly sy ny androany. Ny maraina teo teny Paraky moto iray no tradoza maty tsy tradrano ilay lehilahy taoriana ary nentina eny amin'ny hopitaly kosa ilay nitondra. Tranga iray hafa ihany koa teny Ambanintsena ny maraina teo, moto iray ihany no nifanehitra tamin'ny camion, raha ny vaovao dia nody mandry teo eo ihany koa ilay nitondra ny moto. Ho an'ny omaly teny Ivato, fiara tsy mataho-dalana iray no voalaza fa tapaka isatra ny ala moto, avy tena mantana tamina tsena fivarotana hani-masaka manamorona ny arabe. Olona ena no naratra ka ny iray amin'ireo no tena vomafy no sikirina tao amban'ilay fiara. Nisy tamin'izy ireo ihany koa no voatondra karonina lasopy sy menaka mamay ary efa nentina namonjy toeram-pitsaboana avokoa. Olona iray kosa no fantatra fa namony ainy nandritra ity loza ity. Ateo anelanelana Ambatsy Akazomanga Atsinanana ao anaty lalam-pirenena 10 fiarabe mpitatitra entana avy any Betioky azo an'ny Soamanonga anony vadika. Nalemy ny lalana izay nampivadika ny fiarabe raha niodina. Avoka ny zazalahy kely 2 taona sy lehilahy iray no namony ainy voatsidro ny gonimbary tao anaty fiara. Efa nanaraka fitsaboana kosa ireo naratra. Hitana trano moa tsirairay ho mailo eny an-dalambe rehetra eny, na ireo mitondra kodiaran-droa na ireo mitondra fiara mba hizameloa ny momba izany mba hisorohana ny loza.
anaja ihany koa ny fetra farany tokony andanana mafy, abetsaka moa ireo naneho hevitra ny tokony hanovana toe-tsaina ihany koa ho an'ireo tia mandeha mafy toy ny mpitondra moto izay mifaninana mifanenjika eny an-dalabe na koa misetrasetra midepasy fiara. Pejiny fanatanjahantena efa ny Maroka ireo atleta malagasy andray anjara amin'ny fiadina no tompon-dakana Afrika taranja lutte natolona amin'izao fotoana izao. Tsy nisy ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana fa tsy papaika sy trosa no nafahan'ny ekipa pirenena mandray anjara amin'ity FIFA nanana ity fanadihadiana eo amin'ny sariny Mathieu Prince. Mianadahy solontenan'i Madagasikara hiaro ny voninahim pirenena amin'ny fiadina no tompon-dakan'ny Afrika taranja tolona na ny lutte tanterahana ny Maroka nanomboka ny 17 Mey lasa teo. Ahitana ny sokajy vehivavy 12 kilao ary ny sokajy lehilahy 770 sy 770 kilao. Ny 12 Mey lasa teo ny tokony nandeha hiazo ny Maroka izy ireo, saingy noho ny tsy fahampian'ny teo am-pelantanana sy ny olana teo amin'ny fikarakarana taratasy dia tara ny fiaingany ireto atleta. Nisy ny antsoavina ataon'ny federasiona ny amin'ny fanampianan'ny ekipa pirenena, saingy tsy nisy izany. Ka tsy paipaka sy volana indramina no nahafahan'izy ireo hiatrika izany fifaninanana izany. Miantso ny fitondram-panjakana manoloana izany ny federasiona hanafaingana ny fahatongavan'ny fanampiana. Miady mafy ny teto anivon'ny federasiona zay vao afaka mitondra ireo solon-tena malagasy ireo izay hiaro ny voninahim-pirenena. Aloha averiko tsara fa hiaro ny voninahim-pirenena. Tsy paipaika sy volana indramina trosaina etseroa no nahafana mionore ny présence antsika malagasy ao anatin'izao championnat d'Afrique izao satria dia mbola miandry hatramin'izao zay ny fanampiana avy any amin'ny fitondram-panjakana fa dia mbola tsy tonga aloha hatreto ka dia ny iangavianay ary amerinanay hatrany Antsoavo dia mba iaccélérena raha azo atao faran'izay azo atao ny fahatongavan'izany fanampiana izany mba ahafana eto niveau fédération mikarakara ny zavatra maro zay efa nandraisana engagement ary efa nandraisana risque mihitsy raha izay no azo anambarana azy. Tato anatin'ny rotony izao ny antotena trano ny federasiona ahafahana miatrika ireo lalao samy hafa tanterahina noho ny tsy fisian'ny fanampiana sy ny fanohanana avy amin'ny fitondram-panjakana. 20 tapitra isariary mahery isan'olona ny vola miala. Tafiditra ao anatin'izany ny fiatranona sy ny sakafon'ireo atleta izay mananika ny 20 euro isan'olona isan'andro. Ankoatr'ireo ny droit de licence 100 euro isan'olona ary ny droit d'engagement 100 euro isan'olona ihany koa. Tsy mbola tafiditra ao anatin'izany anefa ireo pitsopitsony samihafa toy ny fitaovana sy ny momba ny fahasalamana sy ny sisa. Ankoatr'io dia olana goavana mbola sedra n'ity taranja ity ihany koa ny tsy fananana toerana ikotranana sy hanaovana fanazarantena na dojo noho ny fanovana tao amin'ny kianjabeny Mahamasina. Ny ANS-Ampefiloha no mampiatrano azy ireo, saingy tsy ampy izany raha ny nambaran'ny filohan'ny federasiona hatrany. Tsy tokony misy ny fanavakavahana sy ny fanaovana ho toy ny zanak'ikala hafa amin'ireo taranja rehetra misy eto Madagasikara, fa samy tokony hisitraka fanampiana sy tohana avokoa ny rehetra entina miaro ny voninahim-pirenena. Fantatra moa fa ny alahady ho avy izao no hiakatra kianja ireo ekipa solontenan'i Madagasikara amin'ity lalao fiadina no tompo-takany taranja tolona ity. Fa ny aingy androany dia tongotra lavitresaka 700 kilometatra miainga eto Antananarivo miazo an'ny commune Antoetra ataon'ilay teratany frantsay Jean-François Lenoir. Fitadiavana fanampiana ho an'ireo zaza maniry tsy mianatra no tanjona voalohany ho azy raha ny safidy anao ny dia tongotra anoanana ny fikambanana iray any an-toerana izay miay ireo ankizy tsy mianatra anjatony. Anaitra ny sain'ireo tompon'andraikitra isantsokajiny ihany koa amin'ny mety ho tsy fisiny akora anaovana fanakana sy fitaovana hafa vita amin'ny zafimaniry. Sary sokitra zafimaniry izay tafiditra ao anatin'ireo vaky ny UNESCO ahina ho lantamingana noho ny fanapahana azo any an-toerana. 20 hatramin'ny 30 kilometatra isan'andro eo novitaina ho izy izay aharitra 12 hatramin'ny 20 andro ary mandeha irery ny lehilahy manao izany. Mariana fa any an-tanàna sendra hijanonany aly ny Jean-François Lenoir no mivantana sy misakafo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia mitombo isa-isan-taona ireo mpifindra monina maneran-tany. Na ao anaty firenena iray ihany no mihetsika ny olona na ihany koa mamonjy firenen-kafa. Ravora Zafimahenina sy Andry Rakotomalala. Mitana larana voalohany amin'ny resaka abetsahan'olona ny findra monina ny taondasa
avokatry ny ady afiovaovan'ny toetrandro no antony voalohany nahatonga olona an-tapitrisany ny ala ny toeram-ponenany raha ny fanadidina nataona fikambana ny iraisam-pirenena ny voakandroany ahina hitombo ary abetsaka nefa izany amin'ity taona ity no ny ady Ukraine raha ny vinavina ireo mpandinika fiarahamonina tamin'ireo mpifindra-monina 7 faingo iray tapitrisa latsaky ny 12 taona avokoa ny atsasa manilaka ireo araky ny tatry ny IDMC na ny Internal Displacement Monitoring Center sy ny NRC na ny Conseil Norvégien pour les Réfugiés. Ny akamaroan'ireo mpifindra-monina ao anaty tanàna iray mamonjy tanàna iray izany hoe tsy mitsoaka ny fireneny. Atao anatin'ny 10 taona ny taona 2024 no nitana tranga betsaka indrindra izay niotra kely no ny taona 2024 amin'ny resaka fifindra-monina. Ho an'ity taona ity dia mafy izany vokatry ny ady Ukraine. Atao anatin'ny 2 volana mahery kely izay dia mahery ny 7 tapitrisa ireo nitsoaka ny toeram-ponenany tao Ukraine raha nitatry ny firenena mikambana. Ny fampitsarana ny ady fampitoviana fomba fijery ary fanamafisana bebe kokoa ny ady amin'ny loza voajanahary no tokony ataon'ny firenena tsirairay avy ny tompony andraikitry ny NRC. Araky ny fanadidina hatrany dia isiry no nahitana tranga fifindra-monina betsaka indrindra izay nahatratra 1.7 tapitrisa ny farany taona 2022 5.3 tapitrisa ny tao RDC Congo 5.2 tapitrisa ny tany Colombie ary 5 tapitrisa teo no lany findra-monina ny ala tao Ethiopie vokatry ny ahitany sy ny ady ny taona 2022 tao Tigré. Loza voajanahary moa ny tena mahatonga fifindra-monina marobe araky ny fanadidina hatrany izay nitarika olona 3.7 tapitrisa ny ala ny toeram-ponenany ny taona 2022. Dia iny vaovao maresaka avy any ivelany tomboky lasy tongivavy no entina manakatona ny fiarana tamin'ity anio ity ankasitrana fenanao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany hoarahinao avy hatrany ao arian'izao fampahalalam-baovao izao ny fandarana Global News ao arian'izay ny ahoana marina Le Colis izay kosa no oronan-tsara indray miseho atolotry ny fahita lavitry MBS ao anao amin'ity anio ity ny sampana fampahalalam-baovao tomboky lasy tongivavy mametraka ny mandrapitafa ao amin'ny rampitso indray veloma tompoko.